miezaka amin'ny se fixer objectif tsy hoentin'ny fiainana fotsiny fa miezaka amin'ny contrôler zay afaka contrôlenao zany hoe zay anatin'ny cercle d'influence anao moa ianao tsy contrôlany mihitsy hoe ohatrany ahoana ny toetrandro rapitso na hoe na hiasa saina be ary ianao ka misy cyclone rapitso tsy maintsy hoe hisy cyclone foana rapitso dia zay zany tiako tenena hoe misy partie contrôlentsika misy koa nefa partie tsy ho contrôlentsika dia zay cercle d'influence zay zany ny tokony ise concentrena kokoa anisan'ny cercle d'influence anao ny mise fixer objectif inona ny ataoko androany inona ny ataoko rapitso inona ny ataoko amin'ity herinandro ity inona ny ataoko amin'ity volana ity inona ny ataoko amin'ity taona ity mba hanatratrarako an'ilay tanjoko d'ici 5 ans ohatra na d'ici 10 ans. Comment se fixer des objectifs? Alohan'ny resahantsika an'izay aloha misy étude zay natao tany États-Unis fa mino hoe afaka appliquer-tsika amin'ny Madagasikara ihany koa. Tamin'izany nisy olona anaky 100 teo nanontaniana tamin'izareo hoe mbola 25 ans dia nanontaniana hoe do you think that you're going to be successful? Mihevitra ve nareo fa ho tafita any aoriana any? Dia tsy niakanakana moa ry zareo tonga dia niteny daholo hoe bien sûr tsy maintsy hoe tafita zay any aoriana any. Dia nagaga nefa narahana maso reo nanaovana suivi le olona 100 reo nanomboka tamin'ny zareo 25 ans ka hatramin'ny zareo 65 ans. Dia taona vitsivitsy taty aoriana zany dia nijerena indrehetra reo hoe ohatrany ahoana ny fivoarany. Dia fantatrao fa 1% na hoe ny anankiray tamin'ireo 100 reo dia lasa millionnaire, ny anankitelo dia lasa hoe financièrement indépendant zany hoe na tsy miasa ntsony ary mandra-pahafatany dia mbola afaka mahazo fofidiram-bola foana. Ohatra hoe miloe zavatra miloe trano ohatra dia miditra foana ny vola zany hoe misy revenu passif fa tsy hoe revenu actif foana. Dia ny 1/3 an'ireo 100 reo mbola nanohy ny asa tamin'izareo hoe mbola 65 ans. Dia ny 2/3 zany hoe ny majorité an'zareo tena hoe they completely went broke na hoe amin'ny teny frantsay moa hoe ils étaient complètement fauchés. Dia zay zany 1% fotsiny no lasa millionnaire, 3 tamin'izareo no financièrement indépendant. Dia ny fanontaniako anao hoe misy ve facteur anankiray zay idétermine ho lasa tafita ny olona anankiray sa tsy? Dia zay ny resahantsika androany misy zay lakile zay fa le lakile zay no ho resahantsika dia ny hoe tanjona fahatratrarana tanjona fanatratrarana tanjona sy ny fomba se fixena objectif. Ny olona nametraka tanjona zany tamin'ny fiainany no tafita fa reo olona tsy nametraka tanjona na tsy mahafantatra kory ary hoe afaka mametraka tanjona consciemment no anisany hoe tsy tafita indrindra. Ohatra anankiray tamina matetika moa ty ohatra ty raisiko foana hoe misy olona anankiray tanatina village anankiray dia tia mitaingo tsoavaly be izy io. Dia isa-maraina zany ohatrany hoe gaga be foana ny olona satria maika be izy mitaingo tsoavaly. Dia sendra nisy olona nandalo dia nanontany hoe fa ahoana ianao no tô maika be foana mitaingina an'ity soavaly ity dia somary gaga moa antsointsika hoe Nestor io olona io dia somary gaga Nestor dia niteny hoe tena maika marina zay tena maika zay fa nefa tsy fantatro hoe andeha ho aiza. Tsy fantatro hoe andeha ho aiza fa anontanio an'ilay soavaly hoe andeha ho aiza zay. Dia ny tiako tenenina eto ohatrohatran'ny Nestor ny ankamaroan'ny olona zany hoe mihevitra fa ho entin'ny soavaly fotsiny au lieu d'être conscient zany hoe afaka mitondra an'ilay soavaly dia mihevitra fa ho entin'ilay soavaly fotsiny. Dia raha appliquer-tsika zay analogie zay ny ankamaroan'ny olona zany ohatrany hoe ho entin'ny fiainana fotsiny au lieu de hoe mise fixer objectif dia mitondra ny fiainana. Tsy miteny hoe afaka mitondra ny fiainanao 100 isan-jato ianao fa rehefa hoe mise fixer objectif ianao ka miezaka manatratra n'iny tanjona iny dia misy partie contrôlenao amin'ny fiainana. Eritreretiko ohatra hoe misy sambo anankiray alefantsika any an-dranomasina eny. Tsisy équipage io sambo io, tsisy destination. Dia ny fanontaniako anao hoe ho tonga any France ve io sambo io ohatra hoe miala eto Madagasikara. Ambany be ny chance an'izany mba tsy tenenana hoe 0% ny probabilité ahatonga ilay izy hoe avy eto Madagasikara mankany France satria sady tsisy équipage ilay izy no tsy misy
destination. De zay zany tiako tenenina hoe raha ohatra tsika ka tena te ho tafita amin'ny fiainana dia mila mise fixer objectif aloha voalohany indrindra, mila tsy mitovy amin'ny Nestor zany hoe hoentin'ilay soavaly fotsiny, hoentin'ny fiainana fotsiny, fa mitondra mise fixer objectif, mitondra an'ilay soavaly fa tsy hoentin'ilay soavaly fotsiny, na hoe ohatran'ilay sambo teo hoe tsy asiana équipage kory, tsy asiana destination mazava tsara hoe andeha ho aiza. Dia misy définition succès zay tiako be. Amin'ny teny anglisy moa ilay izy hoe success is the progressive realization of the worthy ideal. Na amin'ny teny français hoe le succès la réalisation progressive d'un idéal. Izany hoe manana idéal ianao, manana viana ao an-tsaina dia miezaka manatratra an'iny. Raha ohatra zany misy olona tambola kely, ataontsika hoe tambola 12 taona na tamin'ny 12 taona afaka baka, miteny izy hoe aneriana any te ho lasa dokotera, dia ny zavatra rehetra ataony manomboka amin'iny fotoana iny dia mifanaraka amin'izay tanjony izay, ireny ataontsika hoe olona tafita, hoe manana objectif clair, manana destination claire. Fa raha ohatra miteny izy hoe te ho lasa dokotera aneriana any kanefa hoentin'ny fiainana fotsiny sady mise justifier hoe betsaka loatra ny zavatra sarotra teo amin'ny fiainako, dia olona tsy ho tafita izy zany selon les définitions io, tsy miteny hoe izay ny tena définition de succès fa proposition na définition fotsiny ilay izy. Dia ahoana ary ny fomba hanatratrarana tanjona hozy ianao? Misy règle vitsivitsy tsara fantarina ary izay no tiako développer androany. Ny règle voalohany aloha dia hoe tokony objectif atsika zany le izy, zany hoe vos objectifs doivent être vos objectifs. Inona tiako tenenina amin'izany? Tsy haiko nareo na efa mahafantatra an'ilay olona ireny na efa nahafantatra olona anankiray vao tapitra ny weekend rehefa hoe dimanche hariva ohatra efa kivy be sahady hoe tena lundi indray rapitso, alatsinainy indray rapitso, na ohatra hoe tonga ny alatsinainy dia efa kivy sahady hoe oviana indray ary ny vao somaly ety nefa vao alatsinainy ny andro amin'io dia ireny olona ireny zany manana objectif izy fa tsy objectif ho anazy manokana ilay izy, na hoe objectif ny créer ho anazy manokana, fa objectif ny imposer ho an'ny zareo, ny imposer ny entreprise ho an'ireo olona ireo. Dia rehefa mise fixer objectif tsika normalement tokony hoe enthousiaste be, faly be, misy raison zany hoe hifoazana avy eo ambony fandriana ny maraina fa tsy hoe kamo be na hoe tsy andro tsony izay ampazomany andro nefa vao manomboka ny herinandro. Dia mino hoe izay ny règle voalohany raha mise fixer objectif tsika, vos objectifs doivent être vos objectifs. Dia règle faharoa amin'ny se fixer objectif dia hoe mila spécifique tsara, mazava tsara. Efa niresahako tamina vidéo anankiray izay moa ilay izy momba ny loi d'attraction hoe mila spécifique tsara tsika amin'io. Fa juste pour illustrer zany misy namako zay tamin'ity taona ity niteny hoe ny tanjoko amin'ity dia ny andehanako amin'ny gym matetika, izay fotsiny ny tanjony zany. Ny olana amin'io nefa rehefa izay ny teneniny hoe te handeha gym fotsiny amin'ity taona ity, tsy mesurable mihitsy ilay objectif an'io. Misy fomba fiteny izay moa hoe raha tsisy chiffre ny objectif anao dia ohatran'ny slogan fotsiny. A goal without number is just a slogan. Hoe tokony asiana chiffre foana zany ianao rehefa hoe mise fixer objectif. Dia nanontaniako anazy moa hoe raha spécifique kokoa moa ianao amin'ny objectif anao io dia manome inona izay? Dia niara-niasa teo izay dia finalement ny objectif ny lasa spécifique kokoa dia manao hoe andeha amin'ny salle de gym foana au moins intelo isan'andro, latsinainy, alarobia dia zoma, zany hoe amin'ny fito sasany maraina ka hatramin'ny valo, zany hoe 30 minutes isan'andro. Dia ny tena tiako izy dia ny exercice izay mampiasa muscle betsaka indrindra, zany hoe soulevé de terre ohatra na deadlift na manao squat, satria ny tanjony moa hoe tsy te atavy be intsony sy hoe aka muscle betsabetsaka. Bon, dia izay zany ilay izy hoe mesurable, tsy voatery hoe hiandry any amin'ny farany taona ianao izay vao afantatra hoe tanteraka ve ny objectifako tamin'ity taona ity fa raha zarazaraintsika ilay izy isam-bolana, isan-kerinandro. Raha ohatra izy zao miteny hoe intelo isan-kerinandro tokony makany amin'ny gym dia afaka manao prévision sahady zany izy rehefa une fois mahavita an'izay intelo isan-kerinandro izay hoe mety ho vitako ve ny tanjoko amin'ity taona ity sa tsy mety tsy ho vitako en fonction an'izay vitako tamin'ity herinandro ity. Dia izay ilay izy hoe mila spécifique
mila mesurable, misy an'le hoe smart goals iny moa hoe spécifique, mesurable, actionable, ohatrohatr'izay le izy fa tsy tena tadidiko hoe ina daholo le smart goals mba hivoahana an'izay le zavatra tiako resahana androany. Matetika zika rehefa hoe tokony ahoana ny tanjona dia izay smart goals zay foana no arosony olona. Dia règle fahatelo misy étape anakiefatra tiako proposen'izay rehefa te hanatratra tanjontsika. Ny voalohany aloha dia hoe set it. Set it moa amin'ny teny anglisy hoe mila mi se fixer an'ilay objectif. Izany hoe maka ianao taratasy dia maka penina anankiray dia soraty mazava tsara hoe inona ilay objectif anao. Dia ny étape faharoa hoe see it. Hoe tokony ho hitantsika le plus souvent possible, zany hoe inona ny objectifako amin'ity taona ity, inona ny objectifako amin'ity volana ity, inona ny objectifako amin'ity herinandro ity. Une fois hoe soratanao amin'ny taratasy zay miaraka amin'ny penina dia ezahanao hoe collena quelque part ho hitanao le plus souvent possible. Dia ny fahatelo misy hoe see it. Hoe visualisena zany hoe andeha hoaiza ianao inona ny zavatra tianao tratrarina amin'ny fiainana. Exemple tamin'ny mbola tany Chine tadidiko tsara, tamin'ny mbola nanao master tany en fait zay ohatrany hoe manoratra thèse rehefa deuxième année dia manam-potoana be mihitsy ianarana zavatra hafa, hoe tsy voatery makany ampianarana akory zany. Dia tamin'izay anisan'ny tanjoko hoe andeha amin'ny BLCU ny fiantsoany zareo an'ilay izy na hoe Beijing Language and Cultural University, anisan'ny université tsara indrindra raha hoe te hianatra sinoa ianao. Dia herintaona talohan'io compilé vidéo an'ilay campus tamin'izay, ohatrany hoe mivisualiser zany, compilé an'ilay vidéo dia monter an'ilay vidéo dia mijery an'ilay vidéo matetika tamin'izay, ohatrany miaina zany sady hoe ohatrany ahoana zany une fois tafiditra amin'ilay BLCU zay dia matetika jerijereko izay vidéo zay dia herintaona taty aoriana ny se réaliser ilay izy. Lasa ohatrany hoe mizesta be moa raha hoe tantaraiko eto daholo ny fomban-javatra hoe nanaovako an'izay dia lasa réalité fa anisany koa zao le hoe taminakany États-Unis tadidiko tamin'izay ohatrany hoe micompile vidéo an'le mandeha amin'ny Times Square sy ny sisa ireny dia hoe visualisenao le izy dia taty aoriana moa le izy tanteraka. Tsy za rery mino hoe tsy za rery no olona efa nanao an'izany satria misy olona hoe mikolle sary izy dia jereny matetika foana iny sary iny dia taty aoriana lasa tanteraka le izy. Dia izay zany tiako tenenina hoe rehefa manao visualisation ianao anisan'ny zavatra hoe tsara atao iny visualisation iny mba hanatanterahana an'ilay nofinofinao any aoriana any na hoe hanatanteranao an'ilay tanjonao. Dia ny étape farany zany hoe étape fahaefatra amin'ilay fomba firéalisena ilay objectif dia hoe share it. Somary micréer polémique kely le zavatra ity satria misy olona à l'aise kokoa izy hoe tsy mizara ny objectif any amin'ny olon-kafa, nefa misy olona indray hoe mahazo pression kokoa zany izy rehefa zarainy ny objectifany dia anjaranao moa no mamolavola hoe inona ny mety amiko kokoa, hizara ny objectifako ave sa hitazona ny objectifako anahy manokana dia hiezaka nefa hanatratra ny tanjony iny. Dia zay zany le étape anakiefatra hoe set it, hoe se fixer, see it, ataovy izay ahitanao an'ilay objectif le plus souvent possible and leave it, hoe manaova visualisation ohatrany hoe efa tanteraka sahady zany le zavatra irinao. Dia farany hoe share it, na zarao amin'olon-kafa na koa hoe aza zaraina amin'olon-kafa fa tazomanao le tanjonao. Dia misy moa domaine vitsivitsy ahafahantsika hoe se fixer objectif dia mino hoe ny objectif amin'ny resaka santé na ny fahasalamana ny tena important indrindra amin'ny zay domaine zay satria rehefa hoe tsy salamtsika dia sady tsy havita miasa, tsy havita hitady vola, tsy havita higénérer vola raha ohatra hoe manana business ianao na tsy havita andeha ho any ampianarana koa raha ohatra ka mbola mianatra. Dia ny domaine anankiray hafa dia ny zavatra hoe personnel, mety hoe en terme de relation, te hanambady ve ianao, te hanana petite amie na ohatrohatr'izany, dia ny social ihany koa na hoe vacances amin'izay personnel zay hoe andeha hoaiza ianao any aoriana any. Dia misy indray ny domaine any finance, zany hoe ohatrinona ny tianao ho azo, ohatrinona ny tianao ho investisena, ohatrinona ny tianao ho épargnena. Dia ny domaine farany izay hitako ihany koa hoe tena important be dia ny contribution. Tsika en tant que olombelona, tsika en tant que olombelona manana an'izay
fahafahan'izay foana zany hoe manampy ny hafa, tsy hoe manampy ny hafa fotsiny fa en retour nefa tsika mahazo karazana hoe fahasambarana rehefa une fois manampy an'ireo olona hafa reo, na hoe inona ny zavatra tianao zaraina amin'ny hafa dia mety anampy an'zareo ohatra na ohatr'izany. Dia izay zany le domaine tiako tenenina eto hoe ny contribution anisan'ny objectif tsara se fixer tsika ihany koa, na hoe domaine ifixena objectif ny contribution. Mba hanampinanao se fixer objectif hafa dia misy domaine fanampiny reto izay mety hanampy anao, zany hoe ny être, ny être moa ohatrany hoe inona ny compétence tianao hananana, ohatrany ahoana ianao anerinany, ohatra zao hoe te hanana intelligence émotionnelle kokoa ve ianao te hiteny anglisy bebe kokoa ve ianao anerinany te hianatra langue anankiray manokana ve ianao anatin'le domaine na être daholo zay. Dia misy indray nefa ny faire, zany hoe inona ny expérience tianao azo anerinany, hoe te hanao parachute ve ianao te hisaoty hanao bungee jump tsy haiko te hitondra aeroplanina ve ohatra, zay domaine ny faire daholo. Dia ny domaine farany ny avoir, matetika ny olona rehefa hoe se fixe objectif zay dia se focalise loatra amin'izay avoir zay, na hoe tsy conscient court an'le domaine hafa zany hoe être na faire fa dia hoe avoir foana hoe te hanana an'izao anerinany te hanana an'izao anerinany, fa entina hanampinanao fotsiny zany ireo domaine ireo raha ohatra hoe tsy dia manana hevitra loatra ianao amin'izay tanjona tianao tratrarina. Dia ndao amin'izay ary tsika hiresaka hoe ohatrany ahoana ny fomba hirealisena an'ireo objectif ireo. Alohany hiresahako an'le getting things done method moa na hoe s'organiser pour réussir, mbola hoampisehoako anareo le boky rehefa aveo fa en fait le izy misy tokony atsapany fonctionnement ny cerveau zany tsika aloha voalohany indrindra ohatra ahoana ny fandeha an'io ato io. Mila teneniko aloha hoe ny cerveau atsika zany anisan'ny hoe outil tena le plus performant de l'univers, mba tsy tenena hoe eto an-tany fotsiny satria tena zavatra complexe be. Ny olana fotsiny nefa ny cerveau atsika tsy tena hoe intelligent be loatra na hoe somary dondrodondrona kely ihany io cerveau io. Ny tiako tenena amin'izany moa dia hoe raha ohatra ka tena intelligent cerveau atsika dia ny tanjoko rapitso zao ohatra na hoe anisan'ny zavatra tiako atao rapitso hoe mividy chocolat any amin'ny chocolaterie Robert amin'ny sivy. Raha ohatra ka tena intelligent cerveau atsika dia mirapelle hoe 30 minutes à l'avance zany mirapelle izy rapitso hoe sitraka tokony makany amin'ny chocolaterie Robert ianao amin'ny sivy. Dia ny olana nefa adinitsika matetika zay tâche zay hoe tokony andeha any amin'ny chocolaterie Robert ianao. Dia zay ny olan'le cerveau atsika zany hoe tsy afaka hianteherana foana ny cerveau atsika indrindraindrindra moa raha ohatra hoe be da be ny zavatra ataonao amina andro anankiray. Ny ankamaroan'ny olona nefa dia gary teny ao an-tsainao fotsiny le zavatra tiany atao dia zany hoe adininy daholo ny ankamaroan'ny zavatra tokony ataony. Fa ny proposen'le getting things done method io zany na hoe méthode GTD hoampisehoako anareo moa le boky eto fa ty le boky getting things done na hoe s'organiser pour réussir. Fa ny tiako tenenina eto zany dia hoe tokony tsy hiantehatra loatra amin'le tokony tsy hiantehatra loatra amin'ny cerveau atsika rehefa hoe misy ensemble na tâche tokony accomplissena fa hoe soratana externalisena moa fomba fiteniny an'le izy hoe soratana maka papier A4 ohatra ianao dia soratanao mazava tsara. Ohatra zany hoe raha mipitso aho makany tsy voatery phrase lava be moa le izy fa ohatrany hoe phrase déclarative fotsiny hoe hoany amin'ny chocolaterie Robert raha pitsona hoe makany amin'ny chocolaterie Robert amin'ny sivy. Dia soratanao io daholo zany manao karazana to-do list, soratanao io daholo hoe inona ny ensemble na tâche tokony ho vitako indrindraindrindra hoe raha manomana projet ianao, raha manomana speech zao ohatra amin'ny Toastmasters dia mety ho soratako hoe mitady sujet manoratra an'le speech dia avy eo rehearse an'le speech na hoe mamerina an'iny speech iny. Indraindray ary ohatrany hoe enregistrena aloha le izy dia hita hoe mandritry ny 4 minitra le izy dia avoizina le speech avy eo raha ohatra ka hoe diso lava loatra. Dia soratako eo amina taratasy daholo zany ireo zavatra ireo dia avy eo barena rehefa iny voa vita. Dia zay ny proposen'le David Allen satria David Allen no nanoratra an'io boky io. Ary tiako précisena eto hoe
rehefa mise souci amin'izay karazana organisation zay zany ianao na hoe productivité dia mino hoe à 90% des cas io boky io no recommanden'olona satria efa copyright tanteraka moa le hoe GTD méthode GTD amin'izao satria tellement le izy malaza eran-tany ary mbola averiko hoe io foana zany no hoe méthode de référence rehefa hoe isorganiser zay hoe tsy miantehatra loatra amin'ny cerveau fotsiny fa externalisena le izy dia astuce anankiray tadidiko tamin'io boky io koa raha hoe isorganisentsika amin'ny fanatratrarana tanjona dia ny hoe raha moins de 2 minutes ny tâche zay tianao atao dia ataovy dian'izao raha ohatra zany hoe tokony aka boky any ambony dia makany ambony dia avy eo miverina aveto indray dia tsy miandry rehefa avy eo zany satria mety hoe ho adiniko izay tâche zay rehefa avy eo dia mikorotana indray ary ny saiko ohatra hoe manao an'ity vidéo ty dia mandalo tampoka ao an-tsaiko hoe tokony hiakatra any amboniny ianao dia lasa mikorotana laza tsy concentrétsony amin'ity vidéo ty fa variana amin'izay indray dia raha ohatra hoe 2 minutes zany moins de 2 minutes le tâche dia ataovy immédiatement. Dia ny méthode farany mety hanampy anao hanatratrarana ny tanjonao indrindrandrindra hoe manana tanjona ianao dia inona no tianao atao androany mba hanakaikezana kokoa an'io tanjona io dia efa niresahako teo ihany le izy fa ny atao hoe miracle morning na hoe morning routine sa moa le izy zany plus précisément matetika tamin'izay efa nisy vidéo nicréeko ihany momba n'le morning routines fa ny principe an'le izy zany dia hoe rehefa mi-exécuter ensemble ana tâche ianao vao mifo dia tena hafa mihitsy ny etanao rehefa une fois exécuter les tâches ireo misy conseil zay moa hoe atombohy amin'ny fanamboarana fandriana ny andronao satria rehefa une fois hoe vitanao iny fandriana iny dia tena manana sensation sy sentiment na fierté ianao dia mazoto indray i-exécuter tâche iray manaraka hafa dia amin'le book Miracle Morning ny Hal Elrod iny moa misy an'izay ensemble ana tâche zay proposeny zany hoe SAVERS ny acronyme le izy hoe silence manao méditation, affirmation, visualisation, exercice, reading sy scribing dia zay le izy en tout cas fa raha ohatra ka hoe te hanana détail bebe kokoa momba an'izay ianao dia proposeko hoe mijereva an'ilay vidéo momba ny Miracle Morning zay efa nataoko teo aloha teo. Dia zay angamba no afaka teneniko momba an'izay fa tiako iverenina kely le tantaran'ny Nestor teo le hoe mitaingina soavaly izy nefa tsy conscient kory fa afaka mitondra an'le soavaly fa hoentin'le soavaly fotsiny. Dia tsika zany tokony tsy hitovy amin'ny Nestor amin'ny fiainana hoe miezaka amin'ny se fixer objectif tsy hoentin'ny fiainana fotsiny fa miezaka amin'ny contrôler zay afaka contrôlenao zany hoe zay anatin'ny cercle d'influence anao moa ianao tsy contrôle mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny toetrandro rapitso na hoe na hiasa saina be ary ianao ka misy cyclone rapitso tsy maintsy hoe cyclone foana rapitso dia zay zany tiako tenena hoe misy partie contrôlentsika misy koa nefa partie tsy ho contrôlentsika dia zay cercle d'influence zay zany ny tokony se concentrena kokoa anisan'ny cercle d'influence anao ny mise fixer objectif inona ny ataoko androany inona ny ataoko rapitso inona ny ataoko amin'ity herinandro ty inona ny ataoko amin'ity volana ty inona ny ataoko amin'ity taona ty mba hanatratrarako an'le tanjoko d'ici 5 ans ohatra na d'ici 10 ans possible tsara le izy misy an'le fomba fiteny iny hoe there are no unrealistic goals, only unrealistic deadlines. Il n'y a pas d'objectif irréaliste, seulement des délais irréalistes. Raha ohatra zany ny tanjonao hoe te ho any France d'ici avril 2020 ohatra fotsiny zay ka tsy tanteraka zay tanjonao zay dia tsy midika zay hoe tsy ho possible aminao no andeha any France d'ici 2020 fa mety le hoe délai fotsiny no nanahirana na nanosarotra kely. Until next time.